klasy sy tomboky vavy faly mitsidika ny tokantranonao indray ny sampana fampalalam-baovao eto amin'ny fahita lavitry ny MATV amin'ity aliny zoma fa 4 volana aogositra taona 2024 ity. Asainam-panajana ianao anaraka ny vaovao hatramin'ny farany. Isataratsika ny vaovao amin'izao alina izao dia ny pejin'ny politika. Kandida amin'ny fifidianana filoham-pirenena miisa 3 no tafiditra amin'ny resaka fanondranana andramena raha ny voalaza ny Transparency International sy ny Alliance Voargasy androany. Ny andindin'izay no arahantsika ao anatin'ity fanadihadiany Claude Arasolson sy Mamy Rasoanevo ity. Mampaneno ny laklosy mikasika ny raharaha andramena amin'izao akatoky ny fotoam-pifidianana izao ny Transparency International sy ny Alliance Voargasy. Nanatanteraka fanadihadiana mikasika ny fanondranana andramena antsokosoka avy Madagasikara ny OCCRP na ny Organized Crime and Corruption Reporting Project ary nanamafy ny Transparency International Initiative Madagasikara sy ny AVG androany fa kandida 3 amin'ireo izay milatsaka filoham-pirenena no tafiditra anatin'ny raharaha andramena. Amin'izao akatoky ny fifidianana izao dia tokony ho mailo satria mila famatsiam-bola ny kandida samihafa ary mety ho alaim-panahy hanondrana azo sarobidy indray ka tokony handray andraikitra ny governemanta malagasy. Fanondranana andramena mandefa na rehefa hoe ay Bois De Rose fa tsy fantatra masina hoe inona le zavatra mitany ahoana ny fomba ivoahan'ireo Bois De Rose ireo ato Madagasikara makaina dia izy avy eo raha mamaky an'ilay lahatsoratra isika dia hitantsika ao anatin'izao izay hoe fanokafana ny sain'ny olom-pirenena mpanala-baovao sy ireo mpifidy amin'izasy. Ny fikasana amaritra ireo tahirin'andramena dia anamafy indray ny fanondranana izay afeniny eo ambadiky ny fahafahana mamaritra ireo tahiry ireo ka mila tandremana. Nomarian'izy ireo fa lafo kokoa ny vidin'andramena vao tapahana raha oharina amin'ireo izay efa nitehiriziny efela. Ilaina ho izy ireo ny finiavana politika ahafahana miady amin'izay fanondranana tsy ara-dalàna izay.